Koreabe tonga soanao anatin'ny fandarana Sandrify. Fandarana irana manantontosa amin'ny Paris Région Expertise Madagascar sy ny commune Antananarivo renivohitra izy ity ho fanomezam-boninahitra ireo vehivavy nanamarika ny tantaran'i Madagasikara. Anio dia Andry Ambavilanitra Andrareza ny teatra malagasy no ampahafantarina amintsika. Marie Jeanne no anarany fa Madame Jeannette no fiantso azy. Vao kely izy dia efa tia miakatra an-tsehatra. Raha vao miresaka teatra malagasy isika dia ny anarany no an-tsaina voalohany indrindra. Mitantara amintsika mahakasika ny Madame Jeannette Imbatra Valson, efa nitantarany troupe Jeannette moa izy no sady filohan'ny fikambanana mpanao teatra malagasy. Tamin'ny taona 1922 no nifankahita voalohany Andry Anaratianarivo sy Jeannette tao amin'ny fikambanana Arivo Sporova izay nampirainy Andry Anaratianarivo any Jeannette ny hira ny Atanorana eo anilan'ny arena izay mbola malaza tamin'izao fotoana izao zany. Ny taona 1922 dia tonga nanatona Andry Anaratianarivo Jeannette sy Raketamanga ny angavy azy anangana ny troupe Jeannette ary dia teraka teo zany ny troupe Jeannette no tarena Andry Anaratianarivo. Nampiavaka ny Jeannette tamin'ireo mpisehatra vehivavy nisy tao amin'ireo troupe samihafa dia ny fananany feo manga sy avo ny atsaratarehany ary ny fahaiza misehatra. Jeannette zany araka ny tantara firy ohatra forona Andry Anaratianarivo dia tsy nahafapo any Jeannette satria ambany loatra le clé dia nampiakarina le izy dia teo koa zany nanaitra Andry Anaratianarivo rehefa morona hira ho irainy Jeannette izy zany dia hira afeo satria sady manga afeo Jeannette zany no afeo. Zany ny maha-Jeannette an'ny Jeannette noho ny nalaza teo zany ny troupe Jeannette tarena Andry Anaratianarivo dia lalasa nanatona ny troupe Jeannette rehefa hanoratra pièce théâtrale dia ohatra fotsiny tamin'izany Rodeliche, Raconte de mon plaisir, Elisa Freda sy Rosa Beby. Maro be koa zany ireo tantara lalaovan'ny troupe Jeannette any Andry Anaratianarivo ny feoany. Dia nisy ihany koa zany taty Arina izay noforoniny tao amin'ny troupe Jeannette any tahaka ny Rasamy Gitara. Reny zany atsotsika amin'ny teny malagasy théâtre classique malagasy dia théâtre firavahana hira roto be ary tsy maintsy miafara amina anatra le tantara. Reny zany no nanome laza ny troupe Jeannette noho ny fananany troupe Jeannette olona mahay mihira. Atsaran-tarehy, fahaiza mihira, talenta an-tsehatra, fikirizana sy fitiavana ny kolontsaina, ireny rehetra ireny no nanamarika n'ity Andry Ambavilanitra ity. Tozary izy no endrika ny mena ny teatra malagasy. Izay ary ny amin'iny eto amin'ny tapany faharoan'ny fandarana kosa itsika dia andray any Tsiora Andriamanantena talehan'ny mozean'ny Saripika Anjoy Antananarivo. Ilaza misimisy kokoa mahakasika ny Madame Jeannette izy. Toy ny ahoana moa no niantombohan'izany tantaram-pitiavan'ny Jeannette sy ny teatra izany. Madame Jeannette dia ataontsika hoe nalaza noho ny troupe Jeannette izay niforoniny sy niendreketana nandritra ny taona maro vao 9 taona monja izy izany hoe tamin'ny taona 2017 dia nandresy tamina fifaninana-kira sy dia natao teto Antananarivo dia nanomboka fantatry ny olona izy fa ny tena niatombohany teo amin'ny sehatry ny teatra dia ny taona 1770 tamin'izy vao 14 taona dia nanao an'ilay teatra mitondra ny anarana hoe Rota sy Naomi Charlotte Razafiniaina teto Antananarivo dia nanomboka teo amin'ny taona io dia nalaza be mihitsy izany hoe Jeannette kely izany teo amin'ny resaka teatra fa ataontsika hoe tena nipoka tanteraka ny lazany izy nanomboka ny ara-niasa tamin'ilay mpanoratira Andrianary Ratsianarivo no ilay hira Fatadaza mitondra lohateny hoe ny Atanorana eo alohan'ny arena. Nanomboka teo dia nalaza be mihitsy izany olona antsoina hoe Madame Jeannette izany. Dia ohatry ahoana no namoronana an'izany troupe Jeannette izany? Tamin'ny taona 1970 tokoa izy namorona ny io izany hoe teo anilan'ilan'ny taona 2070 sy ny 770 satria hoe nandritra ny 7 taona zany dia tsy nitsahatra namokatra hira sy ny ara-niasa tamina ataontsika hoe mpanao teatra izy ny ray ampaha-efatry ny hira noforon'ny Andrianary Ratsianarivo izany hoe hira miisa 500 eo dia Madame Jeannette avokoa no hira azy ireo ary efa ny ara-niasa tamin'le troupe antsoina hoe Telonorefy ihany koa izy izay nitantanan'ny Justin Radzory izay fantatry ny rehetra mandraka ankehitriny dia nandritra ny 7 taona io zany
zany a de tsy nitsahatra fantatry ny olona i madame Jeannette fa ny taona 7 sy 7 tena nanapa-kevitra izy a hoe efa manana toky sy antoka hoe afaka mamorona ny troupe mihitsiny izy a niara-niasa tamin'ny Raketamanga izy a de niara-niasa tamin'ny Ratianarivo foana namorona ny troupe io fa ny tanjony tamin'izay de hoe vehivavy a no tondrany izany troupe théâtrale izany. De inona moa zany na zava-dehibe an'io troupe Jeannette io a amin'ny tantaran'ny teatra sy ny tontolo ara-kolontsaina malagasy? Azo lazaina hoe lehibe ny lova navelan'ny madame Jeannette a ireo hira marobe izay noventsony nandritra ny taona maro a izay nalefa tamin'ilay radio Tananarivo izay onjam-peo voalohany teto Madagasikara. Nalaza izy a tamina resaka teatra moa zany mazava ho azy izay nahafantarana anazy atao amin'ny teatra municipal ny Sotro zao ohatra, ary ny troupe Jeannette no ataontsika hoe troupe théâtrale lava fiainana indrindra satria mandraka ankehitriny de mbola misy izany troupe Jeannette zany a. Ary misy aji ihany koa misalotra ny sarin'ny madame Jeannette? Tsara ho fantatra aloha zany hoe talohan'ny fiodinimandry nyity andrareziny tantaran'ny teatra eto Madagasikara ity a de nahazo mari-pakasitrahana izy a avy amin'ny fanjakana malagasy a de avy amin'ny fanjakana frantsay ihany koa noho ny zava-bitagoavana navelony a teo amin'ny lafin'ny kolontsaina. Heritaona tarinina ny fiodimandry madame Jeannette dia nisy aji navoaka ny postra malagasy a ho fanomezam-boninahitra azy ary ny anaka nanerana nosy izany mandraka ankehitriny de mbola mahita jia ny madame Jeannette mandeha de eny amin'ny postra sy eny amin'ny ataontsika hoe valopy ny olona eny. Eny ary ankasitrahana ianao a nanaingy ny resadresaka teto mahakasika ny madame Jeannette mandra-pitafy indray. Mankasitraka.